Voamaraina dia tomefy mpitandro ny filaminana tetsy amin'ny Magro Behoririka sy ny manodidina. Toerana izay nikasain'ny vovonana firaisan-kina ny tsofandrano sy nangataham-bavaka ho an'ny kandidà ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna eto Antananarivo renivohitra tolotra izy ireo. Nanakana ny fidirana teny an-toerana ireto mpitandro ny filaminana. Raha ny fanazavana nomen'izy ireo dia nilavin'ny prefektura n'Antananarivo ny fangatahana izy ireo nampiasa izany toerana izany. Niatrana teny an-toerana ihany ireo solombavambahoaka sasatsasany avy amin'ny firaisan-kina ny atoandro ary ny raha tamin'ireo mpitandro ny filaminana saingy tsy tafiditra hatramin'ny farany izy ireo. Taorian'izay dia nakeny amin'ny foibe ny Voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana izy ireo mba hangataka fampitovian-jo ireo rehetra handray anjara amin'izany fifidianana izany raha nambarany indrindra eo amin'ny fampiasana ireo toerana anaovana fihetsiketsehana. Olona miisa 5 no namoahany sampana fikarohana elokabevava avy amin'ny Zandarmaria Pirenena filazana fikarohana omaly talata taorian'ny raharaha hafatesana olona nalaina kely 5 tany Marotsipoy Anjorobe. Raha ny filazan'ny Zandarmaria dia efa mihoatra ny 10 ireo olona efa voasambotra taorian'ny raharaha iny. Na izany aza dia mbola mitohy ny fanadiadiana ary mbola karohany ireo naman'izy ireo ho hiatrany ny teo anivon'ny Zandarmaria. Anjaton'ireo zandary no efa ny atoerana amin'izao fotoan'izao manampy ireo izay efa manao fikarohana ary mamerina ny fandriampahalemana ny atoerana. Anotra valisoany ireo izay manome vaovao ahafahana misambotra ireo olona karohan'ireo ihany koa ny Zandarmaria. Hita fa ambany dia ambany tokoa ny tany famakian-teny ho an'ny ankizy eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra ka izany indrindra no antony nahatonga ny fikambanana Teach for Madagascar hanao fandaharana vaovao antsoina hoe Coco and Friends, fandaharana famakian-teny iarahana amin'ny radio RDJ isaky ny alarobia amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 2 ora sasany tolakandro. Ny tanjona dia ny ahafahana mampitombo ny fitiavan'ireo ankizy mamaky boky. Isan'ny vakiana mandritra izany fandaharana izany ilay boky antsoina hoe Diarnofy, boky tantaran'angano. Misy ihany koa ny lohahevitra maro toy ny fandalinana ny siansa ny tantara ao amin'izany boky izany izay amin'ny teny malagasy, frantsay ary anglisy. Natao ahaliana ireo ankizy ihany koa ny boky amin'ny alalan'ny sary manintona mpazoto azy ireo hamaky teny. Efa niazo ny sinina ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina izay hanatrika ny fifanakalozana ara-piaramiasa eo amin'ny Sinina sy Afrika izay manomboka androany alarobia raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika. Filoham-pirenena sy filoham-panjakana mandidina ny 50 eo moa no efa ny antoerana hiatrika ny fanokafana ofisialy izay ho atao androany alarobia. Ity fifanakalozana ity moa dia natao hamolavolana indray ny fiarahamiasa eo amin'ny Sinina sy ny kantinanta Afrikana ao anatin'ny 3 taona manaraka. Ho an'i Madagasikara dia andrasana ny fionana amin'ireo mpampiasa vola sinoa ary ararotina koa izany fivoriana izany mba hiresahana ny filatsaka hofidian'ny solontenan'i Madagasikara amin'ny fintantanana ny komisiona ny vondrona Afrikana dia i Richard Randriamandrato izany. Ny bata fandresena no tanjom-barean'i Madagasikara mandritra ny lalao roa voalohany izay ho ataony amin'ny fifanitsanana ekarana amin'ny CAN 2024 raha nambaran'ny mpanazatra Romuald Rakotondrabe nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany alarobia. Mahakasika ny lalao voalohany izay ionany amin'ny Tunisia raha-pitso alakamisy dia niaiky ny mpanazatra fa tsy ho mora ny lalao kanefa kosa manana tanjona ny andresy ny mpanazatra amin'izany. Anisan'ny notsindren'i Romuald Rakotondrabe ny tanjaky ny vodilaharana tunisiana izay sarotra amin'ny baolina. Raha tsy manantena ny andresy anefa dia tsy tokony ho nandeha tany Tunisia ho hiatrany izy. Raha-pitso alakamisy amin'ny 10 ora eto Madagasikara no iona i Madagasikara sy Tunisia ao amin'ny kianja Algerbia Orades. Ampitaina mivantana amin'ny TVM izany lalao izany.